Nanomboka forona fa nanomboka nanao soratinonina ny fikambanana ka hitanareo amin'izany fa tamin'ny telo sy roa arivo ka hatramin'ny voarana 20 sy 4 arivo 5 taona zany zao ny soratinonina tsy eritreritra zay hoe mbola haritra hatramin'izao ity soratinonina ity fa dia misaotra anareo mpanotrona satria raha tsy ianareo dia tsy tonga amin'izao fitoerana izao ary mbola manotritra ny teny malagasy sy anao anareo izay tia teny malagasy koa dia misaotra indrindra anareo manotrona. Manaraka izany moa dia ny manao fisaorana koa ho an'ny zareo inalco satria zareo inalco zany sy ny inona moa filaza azy teo section malagasy izy sy ny coima no manotrina ny kolo malagasy hatramin'izay amin'ny resaka dia amin'ity resaka soratinonina ity ka dia misaotra ny zareo koa zay zany. Manaraka izany dia eo ny fikambanan'akolo dia io ny fikambanan'akolo koa zany izay manotritra ny teny malagasy io miezaka moa zany fa dia raha tsisy anareo dia tsisy tika ny zavatra ataon'ny fikambanana fa dia misaotra anareo koa zany toko. Manaraka izany dia asehoanareo zany ny komity tsara amin'ny fitsarana ny soratinonina ity. Ny soratinonina ataonareo eto dia nandalo tany amin'ny mpampianatra no vo ataontsika izao zany hoe tsy zavatra efa vo tsara no ataontsika eto fa tsy hoe androany vo avoaka aminareo le soratinonina fa efa nandalo tany amin'ny mpampianatra aloha le izy. Ka ny voalohany aseho aminareo zany dia i Andriamatoa Abel Andrianomalala c'est enseignant retraité écrivain poète responsable pédagogique de l'enseignement de malagasy au Fahikasam. Izy zany tompo dia responsable pédagogique ny fampianarana teny malagasy koa ao amin'ny akany ao Kasam ka ho anareo zay te zanakareo zay te hianatra teny malagasy dia izy no responsable pédagogique. Manaraka izany dia misy ny Ramatoa Lanto Andriandrafitsimo izy tokoa izy koa dia mpampianatra. Hitanareo amin'izany fa tsy kilangananga ny soratinonina eto fa matanjatanjaka daholo ireo mpampianatra atolotra anareo reo. Misy any Madame Mizovar maître de conférence izy moa zany dia vazaha fa manambady gasy izy. Dia manaraka izany dia Ramatoa Rivolalao Ramahifavony Ramahifarivo azafady Ramahifarivo dia izy dia maître de langue atao amin'ny inalco koa. Madame Lina Ravonjasoa izy toa izy dia chargé de cours atao amin'ny inalco koa izy sady tsara koa zany tsara voany. Dia ile nitenitsika teo dia nanokatra ny inona moa zany fitenenana dia Andriamatoa Malanjona Rakotomalala zay tsambarabaranetra izy dia professeur des universités. Zay ny mpitsara natolotra antsika androany ka ny fandehan'ny fandaharantsika androany zany dia manomboka izao dia ny sokajy faharoa no manomboka zany hoe ny catégorie 2 zany hoe ho an'ireo olona manao ny malagasy teny vahiny. Zay zany na no any ankizy teraka taty andafy taty ampitan-dranomasina ka zay no atombotsika zao zany amin'izao fotoana zao no dia avy eo ny sokajy voalohany ho an'ny malagasy teny malagasy sy manoratra amin'ny teny malagasy. Zay zany tompo fa dia atombotsika ny soratinonina ka dia hotonon'ny Ramatoa Rivolalao Ramahifarivo.